Tontolon'ny serasera indray kosa taorina ny fanatanterahana ny fikaonandoha lehibe namakafakana ny lalàna amin'ny feny serasera dia nanangona ireo hevitra lehibe nandritra izany sy ny tompona andraikitra isantsokajany raha ny fanazavana azy moa dia maro ireo hevitra ny vohitra nandritra ity fikaonandoha ity. Everina any amin'ny volana me 2024 no hiditra eo anivon'ny filakevitra minisitra amin'ny volavolan-dalàna amin'ny feny fifandraisana na ny projet de la code de communication raha fanazavana ny tenandriamatoa Guy Laurent Ramanakamonjy tale général eo anivon'ny ministère serasera sy ny fampahalalam-baovao dia mbola misy ireo dingana atao meloa ny ankatoavana izany volavolan-dalàna izany. Ny sosokevitsy ny bizaika zany era Madagasikara sy tao anatin'le États-Unis teo mizarazara ihany misy ny teny hoe aleo atambatra ny régulation ny communication médiatisée zany hoe rehefa communication média misy koa miteny hoe mavesatra loatra fa aleo sarahana atokana ny au conseil de l'audiovisuel manao régulation ny audiovisuel zany hoe tout ce qui est radio télé cinéma publicité reo zany organe anankiray miréguler anazy dia hafa koa zany ny presse écrite sy reny hoe support antsoratra reny hoe ohatra hoe online reny zany afakoa ny réguler anazy zay zany ny sosokevitra eo zany mbola ho anatin'ny fitadiazam-paritra eo sy le validation nationale no hitranchena anazy hoe ahoana tsara ny décision finale. Ankoatr'izay moa zany eo amin'ny resaka vocation na radio misy radio à vocation thématique misy radio à vocation généraliste dia hoe tokony hoe samy manana ny cahier de charge amin'izay rehefa thématique ohatra hoe rehefa manao sport des programmes sportifiants notons rehefa manao culturel de culturel rehefa manao évangélique de évangélique fa eo amin'ny resaka droit à l'information zany eo no mampiasa hevitra hoe rehefa droit à l'information kosa vea dia oferana ny vaovao avoaka ny mpanao gazety anatin'ireny chaîne thématique reny eo zany mbola misy hevitra amin'izay lafin'izay mbola tsy nandray fanapahakevitra ny mpizaika. Maro ihany koa anefa ny hevitra izay nivoatra nandritra ny atrikasa 4 andro ny tanterahana teny amin'ny espace vahina Ambatomaro ny farany herinandro lasa teo tafiditra indrindra tao anatin'izany ny resaka tsy fanagadrana ny mpanao gazety. Voaresaka tao koa io dépénalisation du délit de presse io zany hoe nampitovy compréhension le atao hoe dépénalisation zay angamba fahitako azy zany ohatra satria nisy juriste koa tonga ao nisy manam-pahaizana nisy ihany koa ireo miasa amin'ny resaka hoe droit de l'homme au niveau sehatra iraisam-pirenena dia ny zavatra vohitra tao zany ny dépénalisation zany dia samy hoe miaiky ny rehetra hoe ary voalaza ny texte koa zay le izy amin'ny délit courant zany le hoe diffamation, injure sy ny resaka hoe intrusion à la vie privée fa misy délit majeur zany tsy voakasiky ny dépénalisation ohatra hoe ny resaka hoe racisme resaka tribalisme resaka hoe ohatra hoe fampisaram-bazana ohatra zany zany zavatra amin'ny domaine la loi mety mandeha amin'ny tsy voakasiky nyty resaka code de la communication ty fa mety misy lalàna hafa koa no manasazany reny zany. Marihana fa anisan'ny hevitra mivoatra tao anatin'izany tsy fanagadrana izany ny fandoavana lamandy na ny fanerena moka valiteny ho an'ny orinasa mpanao gazety